Loviantsika ina raha eo misaotra anao aho. Simba
farany Jehovah atontsika amin'izao fotoana izao dia laza ianao hoe tompo androany dia isikafako anao ny fiainako ry manontolo satria ianao milaza Andriamanitra ho fahadidinao ny fiainako dia isikafako anao no hoafiko androany isikafako anao no mombamomba rehetra androany isikafako anao izay maratra isikafako anao Andriamanitra izay mety olana rehetra ny fiainako amin'izao fotoana izao isikafako anao Andriamanitra izay fiainana mety lalovako amin'izao fotoana izao ka mety tsy mahafinaritra isikafako anao ny fiainako Andriamanitra fa ianao milaza fahadidinao zanakao afaka hitinao amin'ny ankonanao iankoza mivavaka izany dia ilaza ianao tompo isikafako anao ny fiainana menakavy hoavinay rehetra ianao ilay Andriamanitra malala izay mety ho anay ianao ilay Andriamanitra malala ny fiainanay ianao ilay Andriamanitra tena malala anay ianao ilay Andriamanitra tsy andao anay dia sikafanay ho andao ny fiainanay Andriamanitra raisy ny toerana ma-Andriamanitra ray ianao ny fiainanay Misaotranao izay tompo fa tsy niala taminay mandrakizay ny tananao mahery ary tsy hiala aminay mandrakizay ny tananao Koretiana 2:7-7 miteny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny tompo izay fanahy izany ary izay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana eto Andriamanitra ry havana amin'izao fotoana izao eto ny fanahan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao eto ny fanatrehan'ny fanahan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao asan'ny apôstôly 2:9 miteny hoe fa azo hery anareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo manasanao amin'izao fotoana izao andao sasanao hiaraka hivavaka dia hiaraka anasa manokana ny fanahy masina amin'izao segondra sy minitra izao
Hetianao ny fanatrehanao tsapanay tompo Hetianao mpanangana zaravatry izay tompo Hetianao mpanao mihoatra izay vitanay tompo Hetianao mpanomboka tantara vaovao tompo Hetianao miaka vetsika Hetianao ny fanatrehanao tsapanay tompo Hetianao mpanangana zay ravatry izay tompo Hetianao mpanao mihoatra izay vitanay tompo Hetianao
zao hiasa amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao izy. Andao sasanao anatin'izany ira-panahy zany amin'izao fotoana izao dia mivavaka foana hatrany. Andao angataka hatrany hatrany ny fanatrihan'ny fanahy masina. Pitsanganan sasanao ny teny hoe sitrana ny aretina. Sitrana ny aretina mivanifa matorana izao satria entinao mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zoky izao satria entinao fa sitrana zaniry zany avana dia aza atao hira fotsiny fa atao vavaka manantina kokoa an'Andriamanitra. Ny osotra manapatapaka ny zogy izao satria entinao. Avertika fa ny sitrana ny aretina. Sitrana ny aretina mivanifa matorana izao satria entinao. Akpimormora ny masonao dia teniny hoe Jesosy io misaotra anao fa eto mifanatrianao no andresako fanasitranana androany. Eto mifanatrianao no andresako fanafahana androany. Jesosy io taminy amiko manontolo ny foko ny saiko ny momba rehetra Andriamanitra mba ho tafiditra amin'ny fanatrianao satria mifanatrianao Jesosy io no misy fananganana, misy fanafahana, misy fanasitranana. Ka na inona mety endrika aretina amin'ny anaran'i Jesosy eto mifanatrian'i Jesosy sitrana ny aretina afaka ny fatorana rehetra misaotra Jesosy io. Amen. Ity tanana mafy ianao fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fanafahany. Mba jereo kely ny akaikinao dia teneny izy hoe mba faly ara mba hiarahiditra aminao mifanatrian'i Jesosy ity tolakandro ity hoe mba hitety olona roa sy telo kely ianao vetivety mba tena faly hoe mba hiaraka aminao hiditra eo mifanatrian'i Jesosy, hiaraka hifaly aminao eo amin'ny fanatrian'i Jesosy. Amen. Androany dia te hisitona anao manokana amin'izany atao hoe fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny olobelantsika dia indraindray misy zavatra mampime amin'ny fiainana amin'ny tontolo manodidina. Izany tsy efa indraindray tsika mahita olona manahirana na mampime dia metsika. Fa androany hoe raisy raha eo anao no mitoeran'ilay olona mety nomezako sy nomezanao. Misy olona amin'izao fotoana izao hitantsika fahiny mikiraro ankavia lasa amin'ny ankavanana. Dia tsy haiko aloha fa tamin'ny fahatanana hoe tamin'ny lamaody ilay izy shorta ivelan'ny pataloha. Fa ankehitriny raha mahita an'izany dia menao fa misaoran'Andriamanitra raha mbola mba misy kravaty, mbola mipetraka amin'ny tokony ho izy ny fiakanjo, ny kiraro.
tsika indray mety mieritreritra hoe c'est logique satria zay tsika olombelona tsy atoboko fa raha mba toy izao zasy ianao a dia noho ny fitahian'Andriamanitra mba teneny kely ny eo akaikinao faly aho mahitanao tahian'Andriamanitra hoe tio kely koa ny ao arinanao faly aho mahitanao feno voninahitr'Andriamanitra hoe dia teneny ny tenanao nisaotra Jesosy fa ny fiainako dia nitafianao voninahitra teneny mafy androany tenenao mifandresendatra hoe misaotra Jesosy fa ny fiainako dia nitafianao voninahitra sady hitehaka mafy tsika ao anatin'ny zava-maneno hiaraka hiteran'Andriamanitra tsika lazao foana hoe misaotra Jesosy eo fa ny fiainako dia fenonao voninahitra hiteran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra feno fifalena ny fonao hoazy ny voninahitra hoazy ny voninahitra hoazy ny voninahitra hoazy eo ihany re hoazy ny voninahitra hoazy ny voninahitra hoazy ny voninahitra hoazy ny voninahitra hoazy lazao azoazy Anao niteny Jesosy misaotra fa tafianao voninahitra ny fiainako androany na inona na mety na inona mbola tsy mety isaorako ny voninahitra avy aminao anafianao ny fiainako tompo ho azy irery ny fisandratana ho azy ny fisandratana ho azy ny fisandratana ho azy ny fisandratana ho azy irery ny fisandratana Fisandratana, quasi di fisandratana, quasi di fisandratana, quasi di fisandratana. La sola giove, Laza, 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 quasi di fisandratana. Dia lazao hoe tompo izay mba fahombiazana teo amin'ny isaina androany ateriko anao milaza tompo hainao mendrika n'izany ho azy ny fiandrianana ho azy ny fiandrianana ho azy ny fiandrianana ho azy ny fiandrianana ho azy irery ny fiandrianana Jesosy ianao ny naviany zavatra rehetra ho anao ny voninahitra ianao ny mendrika indray ny voninahitra Jesosy izy ane nome voninahitra izy ane nome voninahitra izy ane nome voninahitra mandrakizay Izane nume burinaiza Izane nume burinaiza Izane nume burinaiza Mandrakiza Lazam beva vrecha
miavimizao zavatra rehetra izao sady izy no miazonazy sady izy koa no antony fa izy no miavimizao zavatra rehetra izao fa izy no miazonazy sady izy koa no antony izane no memboninahitra izane no memboninahitra izane no memboninahitra mandrakiza lazao ianandroany izy no memboninahitra izane no memboninahitra izane no memboninahitra izane no memboninahitra mandrakiza amen halleloia tsy hoe raha mba tsaratsara ny farany volana dia satria hoe niasa tsara ianao fa satria andriamanitra teno ny vonainy tamiko sy taminao dia mba mety ohatran'izao ny fiainantsika rehetrarehetra amen raha mba ohatran'izao ny fiainantsika raha mba ohatr'izao ny fitafintsika ho an'andriamanitra ny voninahitra satria tsy misy avy amintsika izao na dia ny anankiray monjary amen andehantsika mbola hitohideran'andriamanitra andao mba tsy irerentsika ny amin'izay mba mety eo amin'ny fiainantsika fa irerentsika satria manana an Jesosy reherentsika rehetrarehetra ity tanàna mafitsika rehetrarehetra hideran'andriamanitra Jesosy no rehereko mino fa izy koa ny reherenao ina ho fofeny fifaliana feno fandrasian-dahatra androany tsy misy rehareako hafa tsy anao Jesosy io anao ny hery anao ny aja sy voninahitra ny fasana sy ny fiainatsika indro efa resina izao tontolo izao dia nahita fefanitsangany anao sambatra ao Jesosy manana anao zay tompony hery sambatra ao Jesosy miankiny eo atsatranao ankany fitiavanao ankany finokwanao raketikoawa ulalandava fare aventsika le zava-manente ianao hifaly teran'andriamanitra le lalàna fofeny fifaliana halleloia dia lazao androany hoe tsy nisy nahitako amonjena tsy nisy nahitako amonjena afa-tsy tamina nanaikanao tsy mbaro terena itondrainava ny tananao mahery natsotra nao mba hitantana aizakoma desy mizotra ny lalambarina sambatra Jesosy manana naza tompony hery sambatra Jesosy miankiny eo atsatranao ampiany fitiavanao ampiany finokwanao raketikoawa ulalandava fa hitiatrinao anatin'ny zava-maneno dia laza hoe Jesosy io ianao no reherehako amin'ny zavatra rehetra tompo tsy manan-zavatra fa tsy manana nizanizy fa ianao Jesosy io dia lazao androany hoe nasehonao lay fahefana nasehonao ilay fahefana mandasy aroko kany alamaina teo lay satana zay fahavaloko tsy misy maharobakakory zay eo an-tanàna izany indrindra no ilazako fare lazao
masonao dia ny feontsika rehetrarehetra ndao no ilaza hoe sambatra Jesosy manananao zay tompony hery sambatra Jesosy miankine ho atsatrana ampiai ny fitiavana ampiai ny finokoana raketiko aoa polalandava fareareakiana afaka mandray toerana moramora ianao dia mitoiza mivavaka miantsoantso Jesosy io ianao no reharehako amin'ny zavatra rehetra na mety na tsy mety na inona Jesosy io ianao no reharehako isan'andro san'andro tonga tsy izay androany Andriamanitra tonga fotsiny anindraindranao tonga fotsiny ametraka anao eo amin'ny toerana mandriamanitra anao taka ny fanaon'ny anjely ny lanitra rehetra tsy mitsahatra manindraindranao tsy mitsahatra mametraka anao amin'ny toerana mandriamanitra anao ary raha nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary lolo ary nisy andeha alinalina sy arivorivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay ny vonoana dia mendrika andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny azy sy ny voninahitra ary ny saotra ary zao zavatra ary rehetra izao na zay any an-danitra na zay aty ambonin'ny tany na any ambanin'ny tany na zay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ny saotra ny ady ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry aneny saotra mihaja sy ny dera ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay fanjakana zay fotsiny naverimberitsika androany verimberitsika ihany androany ianao fanjakanana ny heriana voninahitra versika mifotsika rehetra ihany androany anao voninahitra mbola mafaka mira mafiana anao laza ho anao
yanza sinao wana we now fanzakana now liye now funina zamanda kiza now we now fanzakana now liye now funina zamanda kiza zamafwe Fanzakana wa mfiana na wanu Nara nsesosi Yeshua Masiya Sianara na inja na unwafakaka ntwera na fanzakana fara tapna mfiana na wanu
atsoizany anarany zany fanapahanao androany sy rehetra fiainana tonga eto Andriamanitra ka ny zavatra fantazona ankoatra ny tananao satria ny fanjakana dia anao alana ihany amin'ny fanjakan'ny aizina dia apetraka eo am-pelantananao alana ihany amin'izao tontolo izao dia averina eo am-pelantananao mba ho fanjakanao na inona fiainana tonga eto androany ka tsy ianao nanjaka teo ka tsy ianao nanapaka teo ka tsy ianao nazo ny toerana voalohany teo esorony zany fiainana zany androany dia livreny eo am-pelantananao mba ho fanjakanao anatin'izany atmosfera zany androany misy délivrance mitsanga eto androany misy fanafana manomboka mitranga eto androany misy fanafana manomboka mitranga eto androany misy fanasitranana manomboka miasa eo amin'ny fiainanao androany tikanao hifantoka tanteraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra enao mifantoka tanteraka saintsainao androany saintsainao androany fiainanao manomboka miverina tanteraka amin'Andriamanitra reo karazana fiainana nitondrana ny fiainanao ny devie tao anatin'ny planin'Andriamanitra hatramin'izay ka mamerina an'izany amin'ny lohan'ny Andriamanitra androany satria navelanao haka ny fanjakana izy satria navelanao haka ny toerana izy satria navelanao haka ny toerana mandriamanitra izy metinao pitsanganatsika agnaran'andra tanan'androany dia mba ilaza Yeshua tsisy anarana hafa indraindratsika eto androany afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rehetra Yeshua lay anarana ambony indrindra lay anarana ambony indrindra toalian'ny lohalika rehetra mba ho amin'ny anarany ane no andoalian'ny lohalika rehetra na ety amboniny tany nany ambany tany
na ny ambany ranomasina mandoalika ao anatrehany anaranao Jesosy. Sy rehetra mino ny asa azo zany fanatrian'Andriamanitra zany tanterahana androany. Te-ampiomana anao fa anao zavatra manokana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha inonao fa manoroka ny tany ny fanatrian'Andriamanitra amin'ity androany ity. Te-ampiomana anao fa hisy surprise mahafinaritra tsy ho ela hitranga eo amin'ny fiainanao. Déclencher zany androany. Déclareko ary proclameko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta androany. Reo zavatra nahatonga anao limité, reo zavatra rehetra mibloqué ny fiainanao hatramin'izay, noho ny zavatra mety nalefa ny fahavalo, noho ny zavatra mety nalefa ny Satana, noho ny soro mety nalefa ny fahavalo, na n'izay rehetra tsy mahazoazo anao any ambadika rehetra any. À partir n'ity andro androany ity, déclarenay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta androany, afaka ianao, afaka ianao. Misy délivrance manomboka mitranga eo amin'ny fiainanao androany. Mamerina amin'ny laoniny izay rehetrarehetra nykorotan'ny fahavalo tamin'ny lasa rehetra. Na firy-taona na firy-taona ny adivanao tao anatin'izany. À partir n'ity androandroany ity, raha eto Andriamanitra androany ka mandray manokana an'izany fiankofana izay asandraritsika zany, hamaly anao izy androany, hamaly ny antsoantsonao izy androany, hamaly ny antsoantsonao izy androany. Eo amin'ny zavatra rehetra lalovanao androany, hanomboka zavatra vaovao Andriamanitra. Fahefana zany, fahaizana zany, mety tsy hain'ny diplôma antsika tsy manino, mety tsy hain'izay rehetra fahalalana nangononao hatramin'izay tsy manino, fa te hilaza aminao androany. Eto zany anaran'izany manatanteraka ny azy, eto zany anaran'izany manomboka zavatra vaovao amin'ny fiainanao. Sy rehetra inonao androany amin'izay proclamena. Raha inonao fatafatsanganana fiainana tonono zany amin'ny vavanao androany. Raha inonao fanasitranana tonony amin'ny vavanao androany. Raha inonao varavarana vaovao misokatra amin'ny fiainanao tonony amin'ny vavanao androany. Tiako samy mivavaka ny tsirairay avy, tao mba raharotina fotoana takan'izao. Aza manaiky hovariana androany, na mpitendry, na mpidery, tsika rehetra izay connecté ao anatin'izany feo zany. Tiako anao hanonona vavaka androany, hanonona teny mpaminaniana ho an'ny fiainanao androany. Izay tianao hitranga eo amin'ny fiainanao amin'izay tonony. Raha fantatrao fa capable amin'izany ny Andriamanitra ivavahanao tonony androany.
tanan'andriamanitra manomboka mitondra fanasitrana anatin'ny vatanao andro manaisitrareo karazana aretina tsy namboleny tanan'andriamanitra dysfonctionnement rehetra tao anatin'ny tovanao hatramin'izay ireo généré an'izany indray ny tanan'andriamanitra androany mahita ny tanan'andriamanitra manomboka manosika ny fiainam-pananao reo fiainam-panahy rehetra matimaty hatramin'izay reo fiainam-panahy rehetra nangaina hatramin'izay reo fiainam-panahy rehetra karakaina hatramin'izay raha isondray androany fananganana vaovao ety ny tanan'andriamanitra réparation anatin'ny fiainam-pananao fomba fifandraisanao amin'andriamanitra fomba vavakao ho posy teny tanan'andriamanitra eto zany androany olona vaovao mihitsy ianao mivoaka eto androany hoanao tokoa andriamanitro ny fanjakana ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny mombanay rehetra ny fonay ny sainay ny fanahinay ary ny hoavinay manontolo izao fiangonana nametrahanao anay izao ary ny antsonao anay izao hoanao ny voninahitra andriamanitra hoanao ny fanjakana ny hery dia raiso zany andriamanitro fa atokitra ianao fa tsy misy hotazonina izao fiangonana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha ndray ny teninao koa zahay dia aoka ianao nanjaka fanamasino ao amin'ny teninao aoka ny herinao no hiasa ao anatin'ny teny izay omenao anay androany ary hovonina ao an'izany teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Afaka mipetraka tsika toka.
mamerina ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary raha nentin'Andriamanitra eto ianao androany a manana teny manokana ho anao izy. Amen. Andray ny tenin'Andriamanitra ary tsika ovakitsika ny Matio 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao fanoharana afa-ko taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafo tsara tany an-tanimbary. Dia ho tohizantsika eo amin'ny Jaona 5:12 hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana. Amen. Androantsika ry havana dia mbola hitohy amin'ny loha hevitra izay nomen'Andriamanitra antsika tao anatin'ny herinandro maromaro izay a dia ny hoe goavana be amin'Andriamanitra ny fisianao. Ary ho tohizantsika izany a goavana be amin'Andriamanitra ny 24 heures omeny anao isan'andro. Ary goavana be amin'Andriamanitra ny nampisiny anao eto an-tany. Androantsika dia andray fanalahidy satria tena goavana be amin'Andriamanitra ianao dia omeny fanalahidy zasenao androany a fanalahidy anakefatra mba hahatonga antsika satria ny matoa zava-dehibe goavana be amin'Andriamanitra fisiko sy ny fisianao a satria zasenao dia mba handrandrainy hitondra vokatra ara-panahy, hitondra fiatraikany ara-panahy ary hanainga zavatra ara-panahy eto amin'ny fisitsika eto an-tany. Dia satria tena goavana be tahaka izany ny fisitsika dia androany Andriamanitra nome fanalahidy anakefatra mba hahatonga asenao mba hoe nandray an'i Jesosy ihany nisy nampisin'Andriamanitra ihany fa mba hahatonga antsika hahatanteraka an'izany antom-pisitsika izany a dia omen'Andriamanitra fanalahidy efatra tsika androany. Ndone eo jerentsika fa hoe ohatra ny ahoana ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Matio teo a Matio 7:12 ary nanao fanoharana afa-ko taminy izy ka nanao hoe Jesosy izany a ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafo tsara tany an-tanimbary. Fanjakan'Andriamanitra ry havana dia fanjakan'ny famafazana votsara. Inona ny fanjakan'Andriamanitra? Tenin'Andriamanitra fanjakan'ny famafazana votsara. Averiko farany a fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny famafazana votsara. Zasenao a raha ny fidian'i Jesosy dia nitendreny mba hitondra vokatra eto an-tany, vokatra ara-panahy io. Dia hoy ilay tenin'Andriamanitra teo hoe tao amin'ny Jaona 5:12 tsy anareo no fidy ahy fa izaho no fidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrareo. Raha vao miresaka izany hoe tondra vokatra te hahita vokatra dia tsy maintsy miresaka hoe famafazana votsara. Ny olona te hahita vokatra tsara dia tsy maintsy mamafy votsara izy aloha. Dia izany mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra hoe fanjakan'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny famafazana votsara. Izany hoe raha te hijinja vokatra ara-panahy zasenao a dia tsy maintsy manomboka aloha tsika mamafy votsara. Voalohany indrindra votsara afafintsika dia mamafy aloha zasenao voalohany ho an'ny tenantsika, mamafy amin'ny ara-panahintsika amin'ny alalan'ny vavaka. Isaky mivavaka zasenao izay ny fanalahidy voalohany a. Isaky mivavaka zasenao ny dikan'izay a mamafy votsara ho an'ny tenantsika, ho an'ny fanahintsika, ho an'ny fiainam-panahintsika ary ho an'ny hoavintsika sy ho an'ny mandrakizay atsika tsika rehefa hoe isaky mivavaka. Noho izany a tena zava-dehibe manokana ny vavaka, ny manokana fotoana hivavahany zasenao a satria fanalahidy lehibe izany mba hatanteraka ny antom-pisitsika eto an-tany, hatotosantsika ny antom-pisitsika eto an-tany.
mety tsy hita eo ny valiny mpivavaka voafafitsika ao anatin'ny vavaka fa rehefa mamafy foantsika anatin'ny vavaka mitoy fampitoy dia misy voafafitsika mitoy sy mifampitoy dia ho avy ny andro tsy maintsy hitondra vokatra ireny vo afafitsika ireny. Faharoa dia mivavaka ho an'ny manodidina atsika. Misy manodidina atsika dia manomboka amin'ny ao an-trano, ny any am-piasana ho an'izay miasa, ny any am-pianarana ho an'izay mpianatra, ho an'ny namana, ho anna mety olona tsy fantatritsika koa aza nefa hoe manodidina atsika, ataon'Andriamanitra manodidina atsika. Dia ao koa ny aty am-piangonana, mila mivavaka kosa asianao mamafy tsara amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika ho an'ny manodidina atsika. Dia zay vao tanisa teo voalohany mivavaka ho an'ireny manodidina atsika ireny mba tonga ny fanahy masina amangy azy ireo. Dia rehefa mamangy azy ny fanahy masina dia andray an' Jesosy izy ireny ary indray androany mety tsy hitatsika ny hoe ny hafaran'ny fiainany, fa indray androany dia ho tonga ny an-danitra, mifankahita amintsika ny an-danitra ireny olo ireny. Dia mivavaka ihany koa tsika ho amin'ny manodidina atsika, mety efa pino fa izasy ianao mamafy vo tsara amin'ny vavaka ataontsika ho an'ireny pino manodidina atsika ireny dia lasa misy reny vo afafitsika, vavaka ataontsika ho an'ny pino hafa ireny manodidina atsika, mety fantatsika na tsy fantatsika, dia lasa isy vokatra ara-panahy ho hita eo amin'ny fiainan'izy ireny. Dia izay no atanteraka ny tenin'i Jesosy teo hoe mba handesy hamoza sy ianao hitondra vokatra ary mba hareta ny vokatritsika. Tsika mivavaka ho an'ilay pino manodidina atsika dia izy lasa mitondra vokatra, dia ny vokatra hoentiny indray hitondra vokatra ihany koa ireny vokatra ara-panahy izay hoentiny ireny. Dia izay no atanteraka ny hoe hareta ny vokatritsika, vokatra vo afafitsika. Misy vavaka anankiroa zaraina tamintsika tamin'ny fiandohan'ny volana. Dia ilay vavaka ny anankiray hoe vavaka ho anao satria tena goavana be amin'Andriamanitra ny fisianao eto an-tany. Dia faharoa vavaka ho an'ny manodidina atsika. Dia ireny vavaka ireny manao vavaka izay moa nataontsika nanomboka tamin'ny efa volana maromaro ireny hoe 5 minitra isan'andro amin'ireny vavaka zaraina amintsika ireny. Dia tsika mamafy 5 minitra fa ho ataon'Andriamanitra vokatra be dehibe ireny, hitondra vokatra ara-panahy be dehibe 5 minitra ho ataontsika isan'andro. Dia aoka manomboka androany koa ho tadidinao fa ny fahavalontsika dia tsy mitsahatra andro manalina izy mamafy vo ratsy amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainam-panahintsika, satria te hahita vokatra ratsy amin'ny fiainantsika amin'ny fanahy ratsy. Dia izy tsy mitsahatra, tsika matory amin'ny atoandro, tsika maraina mandra-pahalin'ny andro tsika mivavaka, fa ny fanahy ratsy tena tsy matory izy andro manalina fa mamafy vo ratsy, satria izay mihitsy hoe mpanao ny fahavalo dia mpamafy vo ratsy. Noho izany raha vao mitsahatra sy ianao tsy mamafy vo tsara ntsontsika amin'ny alalan'ny vavaka, na ho atsika izany na ho an'ny manodidina atsika, dia lasa ampalahelo be ny toy ny tantaram-piainantsika, na dia hoe pino na dia hoe mpanompon'Andriamanitra azytsika. Dia hosahirantsika ary tena hosahirantsika na amin'ny fiarahana amin'ny tompo aza, tena hosahirana mihitsy satria ilay vo ratsy afafin'ny fanahy ratsy no aniry sy hitondra vokatra. Ndao ary manomboka androany mba amafy azoto amafy vo tsara, amafy vo tsara tsy mitsahatra ho an'ny tenantsika aloha voalohany indrindra, dia ho an'ny hafa manodidina atsika. Dia na dia tsika ilay hoe mihaino zava-panahy reny ary mihaino hira fiderana, mihaino toriteny, dia reny ianao mihaino zavatra ara-panahy, fa ny dikan'izay ianao mamafy vo tsara ho an'ny fanahinao, ho an'ny tenanao, ho an'ny fiainanao mihitsy, ho an'ny mandrakizay ianao. Nefa ao ambadik'izany ihany koa mila mitandrina zasy ianao
tsika moa zao tena limité ny connexion dia mila mitandrina zasainao fa amin'ny alalana téléphone na amin'ny alalan'ny télé dia mety dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra ireny fa fitaovana ihany koa ahafahany devoly mamafy voaratsy amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainam-panahintsika sy amin'ny fiainan'ny hafa. Dia mila mitandrina zasainao satria na ny zavatra rehetra hentsika amin'ireny afaka ampiasain'ny devoly fitaovana tena hoe ahatonga asianao hiverin-dalana tampoka, ahatonga antsika tsy te hivavaka. Dia mila mitandrina ihany koa zasainao fa na dia ny olona manodidina antsika aza afaka ho ampiasain'ny fanaratsy ahatonga antsika angatsiantsika ra-panahy. Mila mitandrina antsika tanatin'ny fiangonana fa misy olona mety ho ampiasaina ataon'ny fanahy ratsy ho fitaovana hoe ahatonga antsika kamo andeha hiangona hiresaka zavatra amafy voaratsy dia lasa mahatonga antsika mety hoe lasa ho kamo na dia ny andeha aty am-piangonana azy. Fanalahidy omen'Andriamanitra antsika zany dia ny famafazana. Hojerentsika indray ny tenin'Andriamanitra ao Matio 5:15. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra Matio 5:15. Tsy izay angamba le référence fa le tenin'Andriamanitra dia hoe nivoaka ny mpamafy mba hamafy ny voa. Jesosy milaza fanoharana dia voaka ny mpamafy mba hamafy ny voa. Ny mpamafy eto dia izasy ianao, tsika mamafy voa. Fa ny fanontaniana hoe tsika mpamafy voa isan'andro zany tsika dia mamafy voa na tiako na tsy tiako, na tianao na tsy tianao dia isan'andro zasainao mamafy foana satria tsika mpamafy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe mpamafy inona tsika ary mpamafy ohatran'ny ahoana isika isan'andro. Voalohany dia mila ho mpamafy voatsara zasainao araka ilay teny teo hoe mila mamafy voatsara ho an'ny tenantsika ara-panahy, mila mamafy voatsara ho an'ny mandrakizay antsika. Fa raha vao tsy mamafy voatsara tsika amin'ny alalan'ny vavaka dia lasa raha vao ataontsika kitotoa ny vavaka isan'andro, ilay voa afafintsika ho an'ny fanahintsika dia ho kitotoa ohatran'izay koa ny ho avintsika na ny fiainantsika andavanandro azy ary na mandrakizay antsika azy. Dia faharoan'izay mpamafy voatsara dia tokony mamafy voa ho an'ny manodidina, mpamafy voatsara ho an'ny manodidintsika araka ilay voalaza teo. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matio 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy dia hoe fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Hatreo ihany ny raisintsika fahavalo ny devoly dia mamafy voaratsy. Devoly tsy mitsahatra mamafy voaratsy mba hahatonga antsika hemotra, hahatonga antsika hiverin-dalana ary hahatonga antsika hoe tsy hanaraka ny tompontsony ary ny efarana azy dia hahatonga antsika mety ho sanatria amintsika rehetra ane zany hoe tsy ho tonga any an-danitra. Satria ny tetiky ny devoly dia izay mihitsy hoe ny fatany tsara, takany tsara hoe raha vao voa tsara ny maniry eo amin'ny fiainantsika dia hitondra vokatra tsara tsika ary tsika ihany koa dia ho tonga any an-danitra. Fa raha vao voaratsy afafiny no aniry dia hanaraka azy any amin'ny elotsika sanatria ny vava. Tanjon'ny devoly dia tsy hahatongavantsika any an-danitra fa hiaraka aminy any amin'ny elo. Noho izany tena goavana be, sarobidy fisianao eto an-tany satria ianao dia andrandrain'Andriamanitra hamafy voatsara ho an'ny tenanao ary hamafy voatsara ho an'ny manodidina anao rehetra. Mbola ao anatin'izany famafazana izany ihany tsika dia horaisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:7 hoe ary hamafy eny an-tsaha izy sady hanao tany molopoka ka azo vokatra be. Mila mitandrina tsara zany sasainao fa raha vao mamafy tsika, mamafy voaratsy dia tsy maintsy vokatra ratsy no vokatra eo. Averina ihany fa ny vavaka
dia voa anankiray fanalahidy anankiray omen'andriamanitra antsika mba hitondra vokatra ho an'ny tenantsika sy vokatra ho an'ny manodidina antsika. Dia isaky mivavaka zany sasenao napetrak'andriamanitra amin'izao fiangonana izao tsika, dia isaky mivavaka zany sasenao an'izao fiangonana izao, dia tsika ny dikan'izay mamafy vo tsara ho an'izao fiangonana izao, dia ahita vokatra tsara tsika ho arinao. Vokatra fanalahidy faharoa omen'andriamanitra antsika dia ny tenin'andriamanitra. Tenin'andriamanitra dia votsara fafy. Isaky ny mamafy tenin'andriamanitra ho an'ny tenantsika sika dia zasenao ahita vokatra tsara avy amin'izany voa fafy tenin'andriamanitra fafytsika ho an'ny tenantsika zany. Mahita verset ianao ohatra, misy verset promessin'andriamanitra mifanitsy amin'izay zavatra mba tianao iseho amin'ny fiainanao dia raisinao iny proklamenao amin'ny fiainanao amin'ny tenanao dia ahita vokatra tsara ianao. Dia tahaka izany koa an'izao fiangonana misy antsika izao mba misy zavatra mba etaetanao, mahita verset ianao mba tianao tanteraka amin'ny fiangonana dia tenin'andriamanitra manonona tenin'andriamanitra ho an'izao fiangonana izao. Mety ozy ianao hoe mbola kely le fiangonanao amin'ny Amereux Paris dia tonony misy tenin'andriamanitra zay kely miandohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mahatonony zany, tonony amin'ny tenanao fa tonony amin'izao fiangonana hitondran'ny tompo antsika izao ihany koa kely ny fiandohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia tonony ihany koa zany amin'ny asanao, tonony amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny fahasalamanao, amin'izay rehetrarehetra tianao mba ho tahian'Andriamanitra dia anono ny tenin'Andriamanitra votsara afafinao ho anao sy ho an'ny manodidina anao. Matio 5:9-12 Matio 5:9-12 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ohatrany tsy mifanaraka koa fa misy tenin'Andriamanitra hoe koa izao ny hevitry ny fanoharana ny vo dia ny tenin'Andriamanitra, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Zasenao dia mpamafy vo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha te azo vokatra tsara amin'ny fiainam-panahintsika zany tsika, fiarahantsika amin'Andriamanitra dia mila mamafy vo tsara, mamafy tenin'Andriamanitra isan'andro. Zasenao andikan'izany mila mamaky baiboly tsika. Zao tsika lefa manana planina na plan de lecture mandritry ny taona, tsy lava akory le izy manombo mamaky tenin'Andriamanitra dia dikan'izany mamafy vo ho an'ny ara-panasy ny ara-piainana ary mandrakizay antsika isika. Raha vao tsy mamafy vo tsara tenin'Andriamanitra zasenao isan'andro eo amin'ny fiainam-panahintsika sy ny ara-piainantsika dia misy fahavalo mandefa vo teny, vo be dia be izy na amin'ny alalan'ny toe-javatra zany. Toe-javatra amin'ny teny misy parole silencieuse alefan'ireny toe-javatra amin'ny fiainantsika ireny, ny teny ireny ampitenen'ny fanaratsy ireny. Dia ny olona ihany koa mandefa teny, ny média mandefa teny vo ratsy alefan'ny fahavalo dia raha vao tsy miproclame zasenao mamafy teny tsara, vo tsara tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro dia ny vo alefan'ny fahavalo no rentsika dia milasa inotsika dia lasa mitondra vokatra ratsy amin'ny fiainantsika. Fanalahidy fahatelo fanahy masina. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 2:2-3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Fanahy masina. Isaky ny mivavaka zasenao dia misintona fanahy masina, fanalahidy anankiray mba atateraka ny
antom-pisitsika ety-tany hoe zasainao atateraka ny antom-pisitsika dia isaky mivavaka ihany koa zasainao dia ao amin'ny tontolo ara-panahy misy zavatra miovitrovotra misy planiny devoly lasa miovitrovotra misy fikasan'ny fanaratsy lasa miovitrovotra ary misy olana ngezabe lasa miovitrovotra any ambadika any tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia feno ny fanamasina amin'ny mpianatra dia ny fanahy masina ihany koa eto amin'ity toko 4 ity dia mbola feno ny fanahy masina ihany koa ny mpianatra satria ntsika pino ny tena pino dia tena mila feno ny fanahy masina nefa dia tsy tonga ho azy izy fa tsy maintsy mifamatotra mivavaka sy ny fanahy masina dia mifamatotra tany amin'ny asan'ny apôstôly ny mpianatra tsy maintsy nivavaka aloha izy ireo zay vao feno ny fanahy masina na ny tany amin'ny toko 2 zany na amin'ity toko 4 ity dia izasainao koa isan'andro mila mangataka tsika mba ho feno ny fanahy masina mila mangataka isan'andro ary androany dia manasanao mihitsy hoe ndao tena mba ho averintsika impito mihitsy zao fehezanteny mangataka amin'ny fanahy masina zao mba tena ho feno efa fenotsika tamin'ny lasa fa androany indray matoa alefan'Andriamanitra ny teniny dia mba tiany ho feno mihoatra ny tamin'ny lasa zasainao ndao ary mba ho averintsika sokafo ny tananao dia ndao mba ho averintsika akipio ny masonao dia hivavaka tsika ho averintsika impito zao vavaka zao fanahy masino feno indray aho mihoatra noho ny tamin'ny lasa fanahy masino feno indray aho mihoatra noho ny tamin'ny lasa fanahy masino feno indray aho mihoatra noho ny tamin'ny lasa fanahy masino feno indray aho mihoatra noho ny tamin'ny lasa fanahy masino feno indray aho mihoatra noho ny tamin'ny lasa fanahy masino feno indray aho mihoatra noho ny tamin'ny lasa fanahy masino feno indray aho mihoatra noho ny tamin'ny lasa amin'ny anaran'i Jesosy amen ameno anao any fanahy masina mihoatra noho ny tamin'ny lasa amen fanalahidy farany ny hery ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:9 amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Petera tsy manana vola fotsy na volamena izay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana vokatry ny herin'ny anaran'i Jesosy tena fanalahidy ny goavana be riavana araka ny hirantsika teo hoe ny anaran'i Jesosy manafaka ny anaran'i Jesosy manapaka ozina manapaka zioga hoy ny apôstôly Petera sy Jaona teto hoe tsy manana vola fotsy na volamena zahay fa ny anananay dia omena izay anananay no omenay dia ny herin'ny anaran'i Jesosy satria vola sy arena tsy matapaka ny herin'ny fanahy ratsy mety efa nanaraka ny toy sy mifampitohy tamin'ny fiainantsika nandritra ny taona maro lasa vola sy arena tsy majanona tsy manajanona tsy mahatafajanona ny fahavoazana ara-panahy sy fatapiaviana vola sy arena tsy matapaka ozina sy hery ratsy alefa ny fahavalo fa ny anaran'i Jesosy rery ihany no afaka manapaka an'izany mandrava ny herin'ny fanahy ratsy profon'izany tonon'ny Petera ny anaran'i Jesosy dia lasa nitsangana lehilahy nalemy nangataka teo am-bavahadin'ny tempoly ty lehilahy ty nangataka vola tamin'ny olona rehetra izay makao amin'ny tempoly fa ny vola rehetra azony hatramin'izy mbola kely tsy nampatafatsangana azy mety mba ny mieritreritra angamba ny ray aman-dreniny hoe alao izy angataka eo dia mba rehefa mahazo vola izy dia mba hoentina tsaboana ilay tongony fa tsy nahatsangana azy ny vola azony nandritry ny taona maro fa ny anaran'i Jesosy rery ihany nahatafatsangana nyity lehilahy malemy ity androany ihany koa men'Andriamanitra ny fanalahidy izany dia ny anaran'i Jesosy androany ny herin'ny anaran'i Jesosy
amin'ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fiainam-panahinao sokafa ny herin'ny anaran'i Jesosy ary isy varavarana. Ny anaran'i Jesosy manokatra ny varavaran'ny lanitra, nanokatra ny varavaran'ny lanitra ao atsika, fa ny anaran'i Jesosy ihany koa afaka manokatra ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy anokatra n'ilay varavarana mety ray na roa na telo tsy mivota amin'ny fiainanao hatramin'ity andro-androany ity, fa ny anaran'i Jesosy no anavaka anao ka anokatra varavarana ho anao manomboka androany. Noho ny anaran'i Jesosy ary amin'ny anaran'i Jesosy ireo hery ratsy rehetra dia ho tapaka ny nanarahany ianao, tsy hanaraka anao intsony. Ndao ary tsika hitsangana hivavaka tsika ary anandratra n'izany anaran'i Jesosy zany tsika dia hivavaka ihany koa tsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra teo. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est tout. Car tu as ma fille, nous faisons ce qu'on doit la zone, ton nom est plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Mitsofa mba nomenao Jesosy ny anaranao, ilay anarana mahavonjy, anarana mahagaga ary anarana manafaka. Androany dia menao anay izany anaranao izany mba ho ampiasainay ka ny heriny izany anaranao izany Andriamanitra dia anova amin'ny fiainany tsirairay avy izay mandre izany teninao izany. Ko amin'ny anaranao Jesosy, noho ny anaranao Jesosy Kristy ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonako fa ireo hery ratsy rehetra nanaraka na mbola nangeja fiainany tsirairay avy izay nandray izany teninao izany. Ny hery ratsy rehetra nanaraka ny tsirairay avy, nanimba ny fiainam-panana, nimba fiainana, lafim-piainana rehetra amin'ny fiainany tsirairay avy dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapaka tanteraka amin'izao sekondra izao, tsy manaraka ny tsirairay avy tsony amin'izao sekondra izao, noho ny anaranao Jesosy Kristy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izay rehetrarehetra blocage, ny varavarana no idiny ny fanahy ratsy tamin'ny lafim-piainanao rehetra na ara-panahy zany, tokantrano, ny lafim-piainana rehetra amin'ny asa, izay rehetra mba mitady trano, izay rehetra mba maniry hanambady, izay rehetrarehetra mba maniry mba hisondrotra amin'ny fananany arena sy ny mba hiala amin'ny fahantrana, dia varavarana rehetra izay nidiny ny fanahy ratsy dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoha zany amin'izao sekondra izao, satria ny anaran'i Jesosy dia mahavoha varavarana izay nidiny ny fanahy ratsy, anarana mahery, manafaka ary manandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay rehetrarehetra mba manana projet, ninona projet anao na momba ny fianarana, ny alternance, fianarana momba an'izay mba ndeha hianatra any amin'ny firenena hafa, fianarana amin'ny fianarana tsotra fotsiny mba tianao mba ho fianarana hiavaka ny tao-pianarana amin'ny ho avy io,
dia tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra rehetra fa ny anaran'i Jesosy anafaka ny fangejana rehetra sy ny blocage ataon'ny devoly, tsy ahitana alternance, tsy ahavitana ny projet hoe hianatra any ivelany, tsy ahavitana ny fianarana hoe tena mirapiratra ny fianarana, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny mpianatra rehetra dia tena ho ambinin'Andriamanitra, ho ampininy ny fanahy masina ka ho lohany tokoa fa tsy ho rambony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ho tafita amin'ny fianarana ny mpianatra tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Saotranao koa izay Andriamanitra fa tsy ny anaranao rery ihany no nomenao, tsy ny herin'ny anaranao ihany fa menao anay koa ny fanalahidy androany ny vavaka ho anay sy ho an'ny manodidina mba hatateraka ny antopisianay etỳ an-taniko, omeo anay tsirairay avy fanamasinao ny fitiava-mavaka, fanahy mivavaka ary ampidiny indray ny afonao anatin'ny vavakay, fiainam-bavakay tsirairay avy, ka manomboka amin'ity segondry ity indray dia tena azoto hivavaka ny tsirairay avy, aharitra hivavaka ny tsirairay avy, hivavaka mitohy ny tsirairay avy, ary hivavaka mifampitohy, tsy tsahatra intsony mandrapody any aminao any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Teninao koa androany dia mampianatra anay fa voatsara fafinay mba hahatonga anay hitondra vokatra, hatateraka ny antopisianay etỳ an-tany dia ny teninao Andriamanitra. Meo anay fanamasina ny tia ny teninao satria any amin'ny tany misy fanenjehana, voahenjika mipiny voahenjika dia tena mangetaeta anana baiboly, izay omenao baiboly farafaratsiny ray avy izay tsirairay avy reto, mba omeo anay fanamasina no tia ny teninao, ho tia mamaky ny teninao ary ho tia hiproclame ny teninao amin'ny fandalovanay etỳ an-tany. Dia mankasitraka izay fanamasinao fa hanomboka hiasa ianao ao anatin'ny teninao, mba ho tia ny teninao zahay ary hiasa ihany koa ianao, hanome ny herinao ianao anatin'ny teninao, mba hahatonga anay hitondra vokatra ao anatin'ny fiainanay manokana, hitondra vokatra ao amin'ny fiainan'ny manodidina anay rehetra. Dia hisaoranay ianao izany Andriamanitra, hisaoranay ianao ny asanao rehetra amin'ny fiainanay, hisaoranay ianao ny présence anao koa fanamasina, satria ny présence anao dia fanalahidy lehibe amin'ny fiainanay, hataterahanay ny antopisianay etỳ an-tany. Ko mamenoanay tsy tapaka fanamasinao Andriamanitra ray eo, aza hisoronao anatinay mandrakizay ny fanahinao, ary fenoianao isan'andro zahay, fenoianao isan'oro zahay, fenoianao isan-minitra zahay, ary fenoianao isan-tsegondry zahay fanamasinao mandra-pialanay etỳ an-tany. Dia ho anao anay mivoninahitra ny amin'ny antopisiany tsirairay avy, ary izay rehetrarehetra nandray izany teninao izany sy nandray izany teninao izany eny, dia hatateraka ny antopisiany eto an-tany voatafaly ity ka hody any aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ti chiama farane androan, ton nom, oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Toy eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompontsika ry havana, manasan'izay andray fanasan'ny tompo mba hivavaka tsika, satria tena fotoana sarobidy, ary sarobidy be zany hoe miray latabatra amin'ny tompo zany, satria tsy zanak'ondry, tsy sakafo mafilotra no omen'Andriamanitra hiarahana mihinana
fantenan'i jesosy kristy fiainan'i jesosy kristy dia ndaotsika hivavaka tsika mpandray fanasan'ny tompo alohan'izany vavaka tsika tompo raha eo mankasitraka anao zay fa androany dia tendrenao manokana izay asainao manokana izay mba iray latabatra aminao amin'ny anaran'i jesosy androany ary andriamanitro tonga izahay miaraka amin'ny tsy fahatatarahanay rehetra fa mangataka ny ranao izay jesosy mba diovy ny fitafipanahinay diovy ny aminay manontolo mba tsy ozina ao anay ny fandraisanay sy ny fihinananay ny fanasanao fa mba ho fitahiana ho an'ny fanahinay mba ho fitahiana ho an'ny tenanay ho fitahiana ho an'ny hoavinay ary ho fitahiana ho an'ny mandrakizay anay ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa satria mandray anao zay dia velona ato anatinay ianao ho fitahiana ho an'ny hafa izahay amin'ny anaranao jesosy kristy amen manasany diakona ary tompoko mba ho antony mitsangantsika rehetra zay mba ifalatabatra Ooh.
antsika tompoko androantsika ry havana dia mandray ny fanasan'ny tompo fa mba te hisarika ny sainao aho hoe inona moa ny dika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a dia Jesosy Kristy namafy ny fiainany namafy ny fitiavany ho antsika dia androany a vokatry ny vonafafin'i Jesosy dia zasainao lasa voavonjy zasainao lasa pino ary mahafantatra an'Andriamanitra ary vokany ihany koa dia lasa nidina ao anatintsika ny fanamasina hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany 5 any amin'ny 17 tapany farany hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika Jesosy nanolotra ny ainy Paska ho antsika androany alohan'ny hinanantsika ny mofo a tandindony nofon'i Jesosy dia asa anankiray iraka anankiray nataony Jesosy tamin'ny alalan'ny nofony a nanolotra ny nofony antsika izy namafy ny nofony antsika Jesosy dia lasa sitrany zasainao dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 7:15 tapany farany hoe ary ny diakapoka taminy nasitranana antsika namafy ny nofony Jesosy a dia lasa sitrana tamin'ny aretina lasa rehetra tsika ry raha marary ianao androany namafy ny nofony Jesosy a sitrana ianao androany mety mbola araritsika satria olombelona ihany amin'ny ho avy fa namafy Jesosy namafy ny nofony dia ho sitrany zasainao mbola andray fanasitranany tsika amin'ny ho avy rehetra ndao ary mba hivavaka alohan'ny amerina vavaka tsika alohan'ny hinanantsika amin'ny mofo Jesosy io misotranao a namafy ny nofinao ianao dia nandray fanasitranana tamin'ny aretiko rehetra tamin'ny lasa afaka mandray fanasitranana androany amin'ny aretina rehetra na fantatro na tsy fantatro androany amin'ny ho avy sisa rehetra ihany koa andray fanasitranana mankasitraka Jesosy raisiko androany amin'ny anaranao Jesosy fanasitranana ho amin'ny fanahyko ho an'ny saiko ho an'ny vatako ho an'ny fiainako ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy amen inana amin'ny mofo dika ny fandraisana ny fanasan'ny tompoko raha mandray ny kapoaka tsika isotro ny kapoaka raha tandindro ny rano Jesosy dia Jesosy namafy ny rany dia tonga mahery zasainao tsika tsy mahery noho ny devoly tsika tsy mahery noho ny fanaratsy rehetra fa noho ny nataon'i Jesosy a dia lasa mahery zasainao mandresy ny ratsy rehetra tsika mandresy amin'ny ady rehetra tsika hoy ny tenin'Andriamanitra ny Apokalipsy 2:12 ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy androany alohan'ny isotrotsika ny kapoaka dia ndao mba merina vavaka indray tsika Jesosy io sotranao a namafy ny ranao ianao dia mba nahazo fandresena tamin'ny lasa ary androany manatrika ady mety ara-panahy mety ady samihafa fa namafy ny ranao ianao dia afaka mandray fandresena androany amin'ny ho avy sisa rehetra satria namafy ny ranao ianao dia manoatra no mpandresy aho amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny ara-piainana rehetra hovonina hatry ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy amen isotro ny kapoaka tsika to
sotranao zay jesosy ny amin'ny fahafoizanao na mafy ny ainao na mafy ny fitiavanao na mafy ny mombanao rehetra ho anay dia mba toy izao zahay ary amin'ny hoavy rehetra mbola hanoatranao ny mpandresy ara-panasy ara-piainana atolotrainao ny voninahitra n jesosy kristy ilay maty ho anay fa velona mandrakizay ho fandresenay mandrakizay amin'ny anaranao jesosy amen. Indro tombo faomeko afaka mahasotoerantsika rehetra indro tombo faombe ho anao ny tenako ho anao ny tenako ka tsy misy izay tsy foko zay rehetra tianao ka tsy misy izay tsy foko zay rehetra tianao rehetra tianao esolatra tsy ahoako izany esolatra tsy Raisureni zanakao Raisureni Etsika farany esolatra tsy ahoako esolatra tsy ahoako esolatra tsy ahoako fa ny ompanompona ny ompanompona ny zavatra Lazatsika farana raisureni zanaka raisona raisureni zanaka mais sotra ny tompontsika ary avana raha afaka miditra ao anatin'ny fotoana manokana izay hafoizantsika ao an'Andriamanitra lohany hidirantsika ao anatin'ny fahafoizana amin'ity androany ity mba tsara ny mampatsiahantsika androany fa marinanao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tadidrio fa Andriamanitra raha nanome fofinaina atsika dia tsy nanome fofinaina fotsiny atsika amin'izao izy fa mitaky zavatra avy amiko sy avy aminao Andriamanitra avakitsika inge ny tenin'Andriamanitra bokon'ny Matthieu 7:30 fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany dia hanampy anareo ny zavatra rehetra katsao aloha amin'izay rehetra omen'Andriamanitra anao ametrao fanontaniana hoe inona tompo mba tombony azoko hoentina amin'izay rehetra mba omenao anandro any omenao hery sy tanjaka inona mba tombony hoentiko ho an'ny fanjakanao amin'ny hery sy tanjaka izay mba omenao atsanganao ny tongotro androany inona mba tombony hoentiko an'ny fanjakanao inona mba intérêt ho an'ny fanjakanao amin'ny fahavelomantsika rehetrarehetra amin'ny arabola atsika zany indrindra no antony fanatitra inona mba hoentinao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra tadidio fa Jesosy Kristy izay nanana ny voninahitra rehetra nanana ny voninahitra faratapony fa nefa important sady nasiany Jesosy vidiny ny fanjakan'Andriamanitra dia nidina tetỳ ambony tany izy mba ho an'ny intérêt ho an'ny fanjakan'Andriamanitra zasenao koa androany manomboka androany mety tsy nanana zany fahatsapany zany ianao tamin'ny lasa fahapartirany ty andro androany ty fa ny masina ny ampatsianao mandrakariva fa ny antom-pivelomanao ny antom-pisianao amin'izay rehetra hitahian'Andriamanitra anao amin'izay rehetra nasoavan'Andriamanitra anao mitaky Andriamanitra inona ny intérêt ho an'ny fanjakan'Andriamanitra
amin'izay rehetra fahasoavana amin'izay rehetra fitahinana soavan'andriamanitra n'andro any amin'ireo zay rehetra valim-bavaka raisiko andro any inona ny interehan'andriamanitra inona ny interehan'ny fanjakan'andriamanitra hatramin'ny endrika mambika ananako andro any ry havana malalo amin'ny tompo tsisy mandehandeha ho azy zany inona ny intere ho an'ny fanjakan'andriamanitra misy varavarana misokatra eo amin'ny fiainanao fa metrao fanontaniana andro any mba sokafanao eo amin'ny fiainako mba sokafanao amin'ny fiainanay mianakavy ty varavaran'ity fa inona ny tombono amin'ny fanjakanao ivavaka tsika alohany androsondreo mpanompon'andriamanitra raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity fa raha mba ampatsy ahivinao an'izany famarinany zany zay fa ny tena marina velona ho an'ny fanjakanao tahina ho an'ny fanjakanao asoavina ho an'ny fanjakanao ary mitondra manokan'izay androany Andriamanitra zay rehetra fitahina arabola mba nanasoavanao ny fiainanay tianay ampifamatorana amin'ny fanjakanao mba tianay Andriamanitra afafy ho an'ny fanjakanao izay sa tsara indrindra ho amin'ny fanafazan'Andriamanitra dia afio anao tsirairay avy amin'ity androany ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Afaka mandroso ny diakona raiso ny valopy eny an-tananao androany afio an'ny tompo manokany ianao mba hoentsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Feno anao ny vavako mipololotra avy ao am-pony anaranao no asan-dratro irao ny herinao anosotra itorianao itondra avy ny anaranao tsika rehetra iary lazandro Hallelujah, Hallelujah, Tzadana. Hallelujah, Hallelujah, Tzadana. Nyatuniraku si favelumaku dewa naurira mandakizai nyatunivelumaku si nyatuniraku dewa naurira nyatuniraku 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 si favelumaku dewa naurirai mandakizai nyatunivelumaku si nyatuniraku. Eo pitsakanatsika dia anao ny andiny manaraka ny anabavy rehetra mba asaiko manokana hira mafy androany. Nianaranao mamelona ni fagagan vitanao ni zava-drehetra hainao atao tsy akiony tsy irahoanao. Haleluia, haleluia, mendika. Haleluia, haleluia, mendika.
eo anatrian'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zasy ianao raha eo mankasitraka anao zay amin'ny anara jesosy ho anay ny fotoanany fanatitra ohatran'izao andriamanitra tsy mandehandeha ho azy averimerinay foana andriamanitra mba tsy adiso fatsapananay fa andriamanitra tsy mahanitra ianao ka angatabola aminay fa matoa zay andriamanitra mba havelanao mafoy matoa zay andriamanitra mba havelanao manome dia fa satria zay nitianao asoavana zay nitianao ho tahina na mahafoy zay na tsy mahafoy ange andriamanitra tsy mampiovany mandriamanitra anao zany fa mifamarinana sy ny prinsipa ny baiboly andriamanitra zay rehetra mamafy anao mijeja sa andriamanitra lehibe ny fanjakanao mba hafanay mahamafy ary hafanay ihany koa mijinja ao anatin'izany sanao zany zay rehetra mba nafoy ho anao amin'ity androanyity andriamanitra ianao mahalala zay rehetra ady arabola mety lalovany tsirairay avy ianao mahafantatra andriamanitra reo fanamby zay mba hatrehany tsirairay avy amin'ny arabola ianao ny andriamanitra nokatra lalanao azy araka ny teninao andriamanitra fanomezan'ny olona amin'ny mampalalaka ny alehany amin'ny alalan'izao fanomezana zao amin'ny alalan'izao fanatitra zay afony tsirairay avy zao andriamanitra izy varavarana vaovao isokatra izy varavarany lanitra isokatra ndray eo amin'ny fiainany tsirairay avy amin'ny arabolany tsirairay avy amin'ny fitahiana arabola amin'ny fiainany tsirairay avy reo zay rehetra mety tsy afaka nanomeny keo andriamanitra zay tsy fahotany eo anatrianao amin'ny andriamanitra tsy mba manavakavaka anao ianao ny anisy soa manokana ny tsirairay avy ao anatin'izany ihany koa andriamanitra dia manamafy say androany fa zay sy rehetra momba anay zay sy ny antom-pisinay andriamanitra dia afonay tanteraka ao anao atolotra tanteraka ao anao fo saina vatana fanahy ny existence anay iray manontolo andriamanitra misy tompony dia ianao ho anao mandrak'izay ny antony havelomanay ny antony fofonaina mbola apetraka eo mba havoronay isa maraina tompo ho anao mandrak'izay ho anao mandrak'izay ny antony rako sy favelomako dia ho anao riray mandraky izay ny antony velomako sy ny antony rako dia ho anao tokoa foka mahazo toerantsika rehetra toko ampifaliana indray ry havana no arabanantsika tsirairay avy araka ny fitarihan'ny pasteur antsika teo dia mbola ao anatin'ny loha hevitra fontsika hoe misy dikany goavana be amin'andriamanitra ny fisinao eto an-tany koa mba manomboka androany zany tsika dia mba handeha zasy ianao mba hamafy ho tsara ara-panahy toy izao indray ry havana ny filazantsika amin'ity alahady 10 août 2025 ity eto am-piangonantsika ry havana dia misy vavaka sy fifadikana izay iarahantsika amin'ny fiangonana fiobe any Madagasikara isaky ny alarobia tontolo andro izay anentanana antsika tsirairay avy tadidio ry havana fa ao anatin'ny vavaka sy fifadikana andriamanitra dia manokatra varavarana pitahiana ho antsika varavara-pasoavana ho antsika ihany koa manaraka an'izay dia tombony lehibe ho antsika ry havana ny mamaky tenin'andriamanitra isan'andro vaky tenintsika amin'ity herinandro ity dia ao amin'ny bokin'ny Joba toko voalohany ka hatramin'ny toko fa 4 toy izao aza ny amakitsika azy mamaky toko 3 isan'andro isika ararotintsika indray ry havana ny migoka ny fanatrehan'andriamanitra ao anatin'ny famakinantsika ny tenin'andriamanitra ampatsiahivana antsika tsirairay avy fa manana isika prière d'intercession na vavaka fanelanelana isan'andro manomboka amin'ny 7 ora sasany alina hatramin'ny 4 ora alina tadidio fa tena zavabe amin'ny fitaran'ny fanjakan'andriamanitra ny fahafanao mandray anjara ao anatin'izany prière d'intercession zany ampatsiahivana antsika ihany koa fa raha manana ianao antom-bavaka manokana dia aza misalasala manantona ny pasteur Tately na i président Andry Nivady dia fifaliana ho anay ihany koa no ahitanao ao anatin'izany fotoana izany tsy ho adintsika ihany koa no mivavaka ho an'ny Madagasikara maka n'ilay saritany kely ametrahantsika tanana dia mba samy hivavaka ho an'ny tandrazantsika isika tompoko ho an'izay maniry ny tehiona amin'ny pasteur Tately dia afaka mandray anao izy ao aorianan'izao fotoam-bavaka izao
dia raha mbola tsy tonga ieny amin'ny raha ho any lanitra jesosy raha sitrapony dia eto indray ny fitoam-bavakantsika ny alahady zao amin'ny efatrora ny toerana dia tsy miova 86 rue Colonel Fabien 94 230 Cachan. Izay ny filazantsika an'io dia mirary tontolo finaritra ho antsika rehetra dia samy hotahian'Andriamanitra tompoko. Miaraka hitsangantsika tompoko andray manokana ny tsodrano amaraparanantsika izao fotoana manokana izao. Ivavakantsika tompoko. Raha eo indray zany hafalianay teto amin'ny fanatrehanao. Sotranao zay fa tombo manokana ho anay fa tsy tombono anao ny fotoam-bavaka androany. Saoranay anao fa ao ambadika izany fotoam-bavaka izany dia mino zay fa ao amin'ny tontolo ara-panahy nisy zavatra niofotrofotra any, nisy olana, nisy zavatra fikasan'ny fanaratsy niofotrofotra tany. Ary ao amin'ny tontolo ara-panahy ihany koa ao aminao dia misy zavatra novainao, natsanganao ary nareninao amin'ny fiainam-panahy amin'ny lafim-piainany tsirairay avy ary misy varavarana sokafanao tao anatin'izany fotoam-bavaka izany. Mankasitraka izay Andriamanitra aromena ianao ny voninahitra. Saraketo izay dia mametraka ny tsirairay avy eo am-pelantananao amin'ny herinandro io. Izay rehetrarehetra tafaraketo mbola eto toerana dia ianao ny tay, ianao ny ambona sy andriaro ny tsirairay avy. Toraka izany koa izay rehetrarehetra lasany amin'ny vakansy any dia tananao mahery ane hiaro azy ireny ary ny fiadananao ane sy ny fifaliana avy aminao ho arotsaka ao amin'ny zanakao tsirairay avy na amin'ny eto toerana na ny lasany any amin'ny fanaovana vakansy zany. Saraketo ihany koa izay dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anao ny tenin'Andriamanitra, tsodrano avy amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Jaonina 5:10 andininy 4:11 tsy anareo no mividy ahy fa izao no mividy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo mba homeny ny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao an'ilay kristianina amafy votsara ho an'ny tenanao sy ho an'ny manodidina amin'ireo fanalahidy efatra dia ny vavaka tenin'Andriamanitra fanamasina ary ny herin'ny anaran'i Jesosy ka hitondra vokatra ny ianao ary vokatra be dia be, vokatra maharitra. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Andriamanitra ray hanome sy hatateraka mihoatra noho izay rehetrarehetra angatahinao na eritreretinao anie na ara-panahy zany na ara-piainana amin'ny anaran'i Jesosy ho tateraka sy ho marina aminao anie zany. Amen. Rainay izay ny an-danitra ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny izay anasaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tika vetivety melony dia raha tsy manana accès tsika fa mikatona tanteraka ty toerana ity dia miverina eto tsika rehefa ny alady faraka amin'ny 3 septambra zany tsy misy fotoam-bavakantsika fa misy augusta azafady raika amin'ny 30 augusta fa misy travaux, misy fanamboarana kely dia tsy misy accès ato, tsy misy électricité, tsy misy ninina fa tapaka daholo ny zavatra rehetra dia mba dian'izao dia mba hampinamitsika rehetrarehetra ny amin'izay fa eto fotoantsika ny faefatra famporazy sonatsika rehetrarehetra nampianaratsika pasitera atao anatin'ny filazana hoe mitotsika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Toka androany ianao vao manomboka mamaky an'izany dia aza matahotra fa mbola vohitatsika rehetrarehetra foana ny atoko sy ny andiny ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly rehetrarehetra. Iza no mba mamaky baiboly isan'andro rehefa le maraina le message, iza mba manaraka an'ilay taridalantsika.
inona boky nivakitsika androany joba toko voalohany sy toko faharoa maharaka tsara dolo tsika rehetrarehetra amarana fotoantsika ao anatina fifaliana mba te hampahiranao manokana ako ny tenin'Andriamanitra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Timoty amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery iaraka hitsangantsika rehetrarehetra androany mba hitsangana mavitribitrika satria fanamahery ozy izy Jesosy ozy ny tenin'Andriamanitra nomenanareo dia mba hampahirezo kely no akaikinao mety misy zavatra be dibe mandalo hoe fa zao ny tadidio nomen'Andriamanitra fanamahery anao fa tsy fanahosa tsy mety mitomany fa tadidio fa fanamahery no menanao haza vela misy menamenatra mihitsy mba hiparitaka kely tsika rehetrarehetra vetivety tompoko dia mba hifampitsodrano hiteny mihitsy ianao nomen'Andriamanitra fanamahery ianao hoe fanamahery nomen'Andriamanitra ao anatinao hiparitaka mihitsy tsika rehetrarehetra mba hampahery olona telo efatra dimy enina fito ianao tsy maninona mihitsy hampahirezo izy misy zavatra be dibe lalovana hoe fa ny zavatra fantatro aoka ho fantatrao ozy ny ten'Andriamanitra fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery dia teneniko ny tenanao za ninona mandalo amin'io herinandro io na ny amin'ny hoavy rehetrarehetra fanamahery no nomen'Andriamanitra any a boky ny Salamo faraka amin'ny 7:7 dia ozy izy Davida ny liona masika sy ny vipera ho diavinao ny liona tanora sy ny menarana no hitsanao amen azonao an-tsaina ve zany hoe anitsaka lioana zany ny olona vao men'ny fitreriny fotsiny dia miferitraina vao mahita ny nifiny sy ny endriny fotsiny dia matahotra fandroany tsy fanahosa no nomenanao fa fanamahery dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ny liona masika sy ny vipera ho hitsanao ho diavinao ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsanao ny olana zay karazany zavatra rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy no olona hery-mahery nomen'i Jesosy anao ho hitsanao reny ity-tanàna mafy ianao dia zao ianarantsika vetivety hiry ity ozy izy nytony le hiry efa nomenanao ny fahefany anitsaka ny maika sy mena rano zay fotsiny efa nomenanao fahefany anitsaka ny maika sy mena rano mba handresenao nery rehetra entiny favana efa nomenanao fahefany hanitsaka ny maika sy mena rano mba handresenao nery rehetra entiny favana ireo favana tsisy ampaninona tsisy ampaninona alefantsika ireo miaraka amin'ny zava-maneno ireo amin'ny fandresen-dahatra tanteraka mihitsy sady arao fiatsika mahafinaritra mihitsy hiderany tompontsika rehetrarehetra amin'ny fitiafantanana re atao firan'ny olona mandresy atao firan'ny olona mahery hiatrika herinandro irao amin'ny fahasahiana hoe fanahy mahery no nomena ferontsika ny fiainana hoe ry olana ry tahotra reseko ianao fa fanahy mahery no nomena efa nomenanao fahefany hanitsaka ny maika sy mena rano mahandresenao nery rehetra entiny favana efa nomenanao ny fahefany hanitsaka ny maika sy mena rano mahandresenao nery rehetra entiny favana iro favana tsisy ampaninona tsisy ampaninonana andrasoarano vetivety andrasoarano vetivety ohatran'ny ahoanaka impozin'ny olona hiatrikady vonona tsara vonona ve ianao hiaraka herinandro miaraka amin'ilay hery nomen'Andriamanitra anao esory zay endrikendrika tahotra rehetrarehetra esory zay mety karazana aya fa mianga amin'ny fahasahiana fa ozy izy Jesosy indro ahomba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao io irantsika mifandresen-dahatra atao fiaingan'ny olona hiaty fa iangan'ny olona andeha andresy ianao ity an-tanàna mafitsika rehetrarehetra mba siovidia mirindra sy fiatsika olona andresy ary isa roa lasara zava-maneno e
asifikatsika mafinaritra ataoko lohatrany aparany tany mihitsy ary androana e asa io fa olona volona hiatrika no avy rehetrarehetra ianao e eo ary efa menanao fa efa hanitsaka mainkasimenarano mba handesenao nerirehetra hoentiny favaly efa menanao fa efa hanitsaka mainkasimenarano mba handesenao nerirehetra hoentiny favaly tsisy hapanino tsisy hapanino nanao tsisy hapanino tsisy hapanino nanao zavamanao dia ampaheriny eo akaikinao anao teneny mihitsy izy efa nomenanao fanahy mahery hoe tsy fanahosany menanao mandehana amin'ny finoana fanatsoana ho mpandresy ianao efa nomenanao fa efa hanitsakano mainkasimenarano mba handresenao nerirehetra hoentiny favaly efa nomenanao fa efa hanitsakano mainkasimenarano mba handresenao nerirehetra hoentiny favaly ira favaly tsisy hapanino tsisy hapanino nanao tsisy eo ary asifiatsika tsara re efa nomenanao fa efa hanitsakano mainkasimenarano mba handresenao nerirehetra hoentiny favaly efa nomenanao fa efa hanitsakano mainkasimenarano mba handresenao lazao farany ara hoe efa nomenanao efa nomenanao fa efa hanitsakano mainkasimenarano mba handresenao nerirehetra hoentiny favaly ira favaly tsisy hapanino tsisy hapanino efa nomenanao fa efa hanitsakano mainkasimenarano mba handresenao nerirehetra hoentiny favaly tsisy hapanino tsisy hapanino tsisy hapanino tsisy hapanino tsisy hapanino tsisy hapanino alleluia mandiana amin'ny fifanintompotsika alodino siarana mialaitahita tsy ampivoana mandiana fa hery mahery no men'andriamanitra anao tsy fanahosa fa fanahy mahery ho tain'andriamanitra tsika rehetrarehetra tompoko zay ny fotoana antsika androany mankasitraka indrindra tompoko